Ivadika taranja hafa mihitsika sady fialamboly no fitazam-batana ny zomba efa fandretsika matetika izy ity ka ireo reny mpanakaviana amin'ny tena amazoto amin'izany ele faninanana izany. Isan'ny fitazam-batana mahasarika ireny mpianakaviana maro amin'izao fotoana izao ny zomba. Fampietseham-batana amin'ny alalan'ny dihy izay ampiarahana amin'ny mozika ny filalaovana azy ka mampazoto ireo mpankafy. Ny fidipolo isan-jaton'ireo fihetsika miaro izay atao amin'ny zomba dia ny mpanazatra avokoa no mamorona azy, saingy misy kosa ny fitsipika izay tsy maintsy arahana. Isa telo volana eo dia tonga eto Madagasikara ireo manam-pahaizana avy any ivelany mampiofany ireo mpanazatra malagasy. Ny asabotsy maraina teo ary no nanomboka amin'ny fomba ofisialy ny fanazarantena ho an'ny zomba etsy amin'ny Bouty Center Antanimena. Vaovao anazy tsy vita vaovao zay izy fa tena anisany mampavitrika ny olona tokoa vao mare hoe zomba izy. Ao ny hira, ao ny fihetsika ataon'ny mpanazatra na ny instructeur zany dia anisany mampavitrika ny mpandray anjara avokoa izy ireo. Jery sy antotanisa azy aloha dia tombo tokoa izy ary tsy mifidy taona fa na ny ankizy na ny lehibe. Eny fa na tena ny lehibe ary dia tafanomboka amin'izy io tokoa. Ny tombontsoa voalohany indrindra dia ao ny fahasalaman'ny vatana sy anisany ahazoana fatana-tomaty sy salama izy io. Ao koa ny fahatombanan'ny saina mavitrika hatrany hatrany amin'ny fiainana andavanandro izay entina miatrika ny asa aman-drano rehetrarehetra mavitribitrika hatrany ianao raha vao anka manao ny zomba. Maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fanaovana ity zomba ity ary tsy natokana ho an'ny vehivavy ihany fa dia afaka mankafy tsara izany ihany koa ny lehilahy. Araka ny fahalalana hatramin'izay moa dia nenay spécialiste en masseur foana zany zay rehefa resaka hoe olona nahitena dia efa tonga dia hoe aty aminay dia anisany taranja anankiray manena vatana ihany koa zomba dia izay no nahatonga anay hanokatra ny zomba ihany koa atao aminay. Mampiavaka kely ny zomba amin'ny fanenantena rehetra atao aminay fotsiny dia tsy vizaka mihitsy ianao manao anazy fa ohatran'ny karazana danse rehetrarehetra izy. Combinaison ana danse latine moa ny zomba dia mafaly mitsikitsiky foana ianao manao anazy tsy mahatsiaro tena ho vizaka ianao rehefa afaka avy eo. Impiry isan-kerinandro eo ny olona anankiray ny tokony hanao azy? Raha ny tokony izy aloha au minimum 3 fois par semaine. Intelo isan-kerinandro eo no ampy sy feno tsara ny fanazarantena ho an'ny olona iray mpankafy ity zomba ity.